meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira. Iaravantsika rehetra amin'ity tutorial mahakasika ny iOS 7 système vaovao amin'ny mobile, appareil mobile ny Apple. iOS 7 na fiteny azy amin'ny teny anglais. Vao nivoaka izy ity to amin'ny alatsinainy 10 juin teo 2013 navoaka ny Apple. Nisy conférence misy moa zany nanazavana mahakasika an'io ary ny tsara avokoa ny zavatra hita teo amin'ny interface n'ity iOS 7 miova endrika ary tsy dia rapitaina amin'ilay iOS 6 dia tena nizahatra maro ny tsara sy miova tokoa. Anisan'izany ity icône misy ny horloge ity mandeha en même temps izy kanefa raha tsikatsika icône ihany koa, zany hoe mifonctionne izy taraka ireny hoe jailbreak amin'ity iOS 7. Arak'izao ahitantsika zao mantsy dia niova tokoa ny endriky ny interface ny iOS 7. Anisan'ny tena tsikaritra amin'izany zao ity message ity, sokafantsika ny message dia tena miova endrika be mihitsy izy na hatramin'ny momba ny clavière miova tokoa ny endriny. Mizahatra tsara tsikaritro zany tak'izay koa no hitantsika amin'ny ireo commande maro hafa ihany koa. Tak'izay ihany koa ny ahitantsika amin'ny calendar zany fiteny azy mizahatra maro miova ihany. Tak'izany ihany koa mahakasika ny album ahitanao ireo sary miova ihany koa ilay izy. Tak'izany ihany koa amin'ity application caméra ity miova ihany ny endriny, miova tokoa zany dia misy an'iny square mode iny, mode square carré zany dia ahafahanao maka sary dia misy photo filtre ihany koa hitao amin'izy dia io zao moa no tonga dia lié amin'ny Instagram. Ny tsara tokoa izy arak'izao fahitantsika zao mizahatra azonao kikikihana tsara mahakasika an'io application caméra io na appareil photo zany. Io zao no mahakasika an'izy io ary tena miova endrika tokoa. Anoizantsika azy ny application météo na weather. Ny tsara izy misy endriny vaovao tokoa sady mahafinaritra ny fahitana azy eto sady miova endrika mihitsy ilay amin'izy. Raha jerentsika zao le horloge io dia tena miova endrika ny tsara, misy an'iny bouton maitsomaitso kely iny mahafinaritra ny fijery azy eto arak'izao. Jerentsika manaraka eto indray ny bloc note toy izao no endrikendriny amin'ity iOS 7 ity. Hitanao fa misy tsara hatrany koa ilay izy. Jerentsika eto ohatra zao ny reminders na ny rappel, zao ny endriny arak'izao ahitantsika. Hitantsika eto indray ny mahakasika ny application phone dia ahafahanao miantso zany, zareo ny clavier ny fa miova. Tak'izao koa ny fonctionnalité eto amin'ilay app na ny application. Izao anao zany rehefa ataonao rehefa miantso amin'ilay izy, miova endrika izy zany arak'izao ahitantsika. Jerentsika manaraka eto indray mahakasika ny notification. Ataonao zao fotsiny tanana dia misy onglet telo zareo, misy ny androany notification azonao aujourd'hui zany dia notification rehetra zay azonao dia le notification koa zay manqué zany misy tafiteny azy amin'ny teny anglais. Tak'izay no fomba ny fisehony amin'ity iOS 7. Eto kosa dia hitantsika ny paramètre na ny settings mizahatra maro afaka jerentsika eo. Tsy andan'izay moa misy an'ilay hoe control center no afaka accéder-no mahazo accès an'io foana io na iza na iza misy anao anatin'ilay iOS 7 tahaka ny hoe mode avion, wifi, bluetooth sy ny sisa. Zany io zany mora azonao aingany io na iza na iza misy anao amin'ilay iOS 7 zany rehefa naviguer ao anatiny ao ianao. Jerentsika eto indray ilay hoe app switcher na bascule entre application anao. Ilaina tapena fotsiny ilika ohatray fotsiny hoe fermena izy dia tapena ohatray takinao hisokatra ny application anankiray dia aisaka ohatray fotsiny raha te hifindra amina fenêtre iray hafa anao. Eto indray misy hoe spotlight application iray ihany koa no ao anatin'ny iOS 7. Anoizako azy misy an'ity karazany hoe micréer dossier anao eto amin'ny eto zao dia page maromaro alatsaka ao anatin'ny dossier iny. Ohatran'izao ahitantsika azy zao zany hoe dossier de répertoire moa zany dia misy application maro miaraka amin'ny icônany alatsaka ao anatiny ao. Zahatra mahafinaritra. Ny finamarana an'ity tutorial ity dia mahakasika ny
lock screen na ny écran de verrouillage verrouillena zao izy a dia toy izao ny endriny a avoakantsika notification misy ny today all list fermena any control center indray zao a no sokafana de azontsika fermena izy zao a de manarak'izay a eto izy zao a tena déverrouillena tanteraka de manana accès tsika ao anatin'ilay téléphone somary niova zany a ny iOS 7 par rapport any iOS 6 maro ny zavatra ny tsara arak'izao ahitantsika azy ao na